Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika riavako malala tratrety alarobia fa 4 ny volana janoary ity. Ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona. Jaona toko fasivy, jaona toko fasivy dia ny voalohany ka hatramin'ny ny fahafito fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary raha nandalo Jesoa dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony vao teraka. Ary ny mpianany nanontany azy hoe: Raby io, iza moa no nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny? No dia teraka jamba izy. Jesoa namaly hoe tsy io lehilahy io no nanota, na ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asany iray naniraka raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavana izao tontolo izao. Rehefa nilazany Jesoa dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahoso ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy: andeha sasao ny masonao any amin'ny farihy Siloama, izay raha adika ny rahina. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Ray masina, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zavatra roa lehibe no manaitra amin'ity andinin-tsoratra masina izay ampahany amin'ny jaona toko fasivy nomena antsika ho mofinaina ity ry havako. Ny anankiray dia lafin'ny pratika, ary ny anankiray kosa dia lafin'ny sistematika. Na ny marina kokoa, ny tapany voalohany miresaka mamaha olana ara-potom-ponoana, ary ny tapany faharoa kosa dia mamaha olana amin'ny lafiny andavanandrontsika, ny fiainantsika, ny finoantsika. Hoy ny filazan'ny jaona azy manao hoe nandalo Jesoa. Jesoa nandalo dia nahita lehilahy jamba. Jesoa nandalo nahita lehilahy jamba fa ny mpianatra no nanaitra an'i Jesoa. Nametraka fanontaniana manao hoe hono ary Jesoa. Ity jamba ity ve ny nanota sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Hafa be ilay fanontaniana. Ity lehilahy ity ve ny nanota sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Lay lehilahy ange zany raha teraka jamba dia toy ny nanota mbola tany an-kibo, satria ilay fanontaniana manao hoe lay lehilahy ve ny nanota no dia teraka jamba izy, sa ny ray aman-dreniny no dia niteraka jamba izy? Zany hoe raha miteny manao hoe lay lehilahy no nanota dia teraka jamba izy, dia mbola tsy teraka koa zany lay lehilahy dia efa nanota izy, matoa teraka jamba izy. Zany hoe lay lalota zany, lay lehilahy zany dia nanota talohany nahaterahany, matoa teraka jamba izy. Dia hoy Jesoa: tsy lay lehilahy akory ny nanota talohany nahaterahany, na ny ray aman-dreniny nanota talohany niterahany, an'ity zaza ity na ity lehilahy ity, fa hanehoana ny asan'Andriamanitra. Arak'izany lay fanontaniana dia fanontaniana izay nosoratan'i Jaona manokana na notsongain'i Jaona manokana. Tsy tokony adonana fa 7 ihany ny fahagagana nataon'i Jesoa tantarain'i Jaona, tsy araka ny marika be lehibe ampolony maro ny fahagagana tantarain'ny filazantsara sinoptika. Fa i Jaona nifantina ny fahagagana nataon'i Jesoa. 7 ihany ny tantarain'i Jaona. Zany hoe tamin'ireo fahagagana ampolony maro nataon'i Jesoa nandritra ny fiainana tetỳ ambonin'ny tany dia ny 7 ihany ny tantarain'i Jaona. Saingy 7 izay azo lazaina hoe manan-danja manokana matoa ny fantenan'i Jaona, ary tsy ilay fahagaganana ny tena zava-dehibe amin'ny fitantaran'i Jaona, fa ilay fampianarana ao aorianan'ilay fahagagana, lay fitaizam-panahy, lay fahazavan-tsaina hoentin'ilay fahagagana ny tena tian'i Jaona tantaraina. Eto zany tsy de ilay hoe lehilahy teraka jamba na tsy izay loatra ny tena zava-dehibe amin'ny Jaona, fa misy fotom-pampianarana tian'i Jaona hazava.
Inona ny fotom-panarana tian'izao nazava? Jeremia mpaminany sy Ezekela mpaminany dia samy laza zao fomba fitenenana zao, manao hoe fomba fiteny teo aminareo hoy ny faminanian'i Jeremia sy Ezekela, manao hoe hoy ny tompo fomba fiteny teo aminareo, manao hoe ny ray ny mihinana voaloboka marikivy ka de ny zanany madilo nify. Tsy ho lazaina intsony zany manomboka eto, hoy ny faminany Ezekela mpaminany. Tsy ho tenenina intsony eto aminareo ny hoe ny ray ny mihinana ny voaloboka marikivy ka ny zanany madilo nify. Tsy ho tenenina intsony zany. Zany hoe mahazatra teo amin'ny fomba fijery ny jiosy dia ny hoe rehefa manota ny ray aman-dreny de mivaly any amin'ny zanaka ny ota ny ray aman-dreny. Zany hoe ny zanaka de mandova ny valin'ny ota nataony ny ray aman-dreny. Fa hoy Ezekela mpaminany, manomboka zao de zao, ny heloky ny ray tsy ho heloky ny zanaka intsony. Manomboka zao hoy Ezekela sy Jeremia, ny heloky ny ray tsy ho heloky ny zanaka intsony. Any am-bokin'ny Pentatioka de manazava ny tompo manao hoe za de Andriamanitra mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka. Ary eo am-boky ny fitoman'i Jeremia mpaminany keo de mbola mafy an'izay manao hoe manamafy ny fitoman'i Jeremia hoe za Andriamanitra de mamaly heloky ny ray amin'ny zanaka. De misy areto ataontsika hoe fifandroritana, inona no izy? Inona no izy? Andriamanitra ve mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka? Sa Andriamanitra tsy mamaly ny heloky ny ray eo amin'ny zanaka? Samy hita ao amin'ny soratra masina ireo andininy ireo, na ao amin'ny bokin'ny fitomanina na any amin'ny bokin'ny Pentatioka, de samy milaza hoe Andriamanitra de hamaly ny heloky ny ray ny diso fa hamaly zany any amin'ny zanaka izy. Ary hitantsika andavanandro zany a, mbola hitantsika andavanandro zany. Ohatra hoe ny raim-pianakaviana no mety ho mamy lava sanatria na manimba mamono vady na misy renim-pianakaviana tsy milamina de zao miatraika any amin'ny fiainan-janany zany, manjary lasa simba ny fiainan'le zanany. Fa mametraka fanontaniana eto ny jaolina zany hoe manahoana zany? Manahoana ny fifandraisan'ny tsy mety ataon'ny ray aman-dreny aty amin'ny zanaka? De mamaly Jesoa eto. Ny valiny de zao mazava tsara. Ireo ataontsika hoe olon-kendry jiosay ary manaraka zay ny teolojian'ny Paoly sy ny teolojian'ny ataontsika hoe ny maha-réformé atsika de zao Andriamanitra tsara fanahy, Andriamanitra tsara, ka Andriamanitra de zao am'izao vanim-potoana mesianika izao. Raha ohatra ka miteny ao am-bokin'ny Jeremia sy ao am-bokin'ny Ezekela mpaminany de zao io de vanim-potoana mesianika. Zany hoe vanim-potoana mesianika, am'izao vanim-potoana efa nahatongavan'i Jesoa, efa maty tao amin'ny hazo fijalian'i Jesoa nitsangana tamin'ny maty, efa mitoetra ty anatintsika ny fanamasina de zao ny heloky ny ray zakain'ny ray, ny heloky ny zanaka zakain'ny zanaka. Tompona ndraikitra amin'izay heloka nataon'ny olona, Andriamanitra de mitsara ny olona arak'izay heloka nataony. Andriamanitra tsy mampitondra ny heloky ny ray ho amin'ny zanaka. Mazava zay am'izao vanim-potoana zay ataontsika hoe mesianika izao. Zany dia ndraindray mantsy io no hitarin'ny olona, io no hitarin'ny olona ankehitriny de mahatonga azy miteny manao hoe mandova ozona ianareo, ka de sanatria mandova ozona ianareo ka ny heloky ny dadabe nareo nanompo sampy tany amin'ny 100 taona lasa, ny heloky ny razambe nareo nanompo sampy tany amin'ny 400 taona lasa, dia mbola alovanareo ankehitriny ka de mandova ozona ianareo. De misy fampianarana tahak'izany. Efa vanim-potoana mesianika isika, efa maty tao amin'ny hazo fijalian'i Kristy, tompona ndraikitra amin'ny asantsika isika sy Jesoa no mitondra ny fiainantsika, enao sy Jesoa no mitondra ny fiainanao. No zany dia tsy misy fomba atao intsony ka hoe andeha hitety tendrombohitra na hitety rano na andeha anina andeha hanapaka ozona, tsia. Efa maty tao amin'ny hazo fijalian'i Jesoa, ny hazo fijalian'i Kristy no nanapaka ny ozona rehetra ka mahatonga anao ho tsaraina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny asanao. No zany dia tsy ny zava-dehibe aminao tsy any amin'ny lasa. Raha ohatra ka mitodika amin'ny ho avy ianao
manao fiainanao ankehitriny enina am'roapolo sy roa arivo isika de zao any amin'ny ho avy ny masonao fa tsy any am'izay nataon'ny razam-be anao tany amy telopolo taona lasa na tany amy zato taona lasa tsy any am'zany ny masonao fa any amin'ny ho avy any amin'ny hazo fijalian'i Kristy any ny masonao fa tsy any amin'ny inona re nataon'ny razam-beko tany nangalatra ve izy tany sa namon'olona ve izy tany sa nanompo ankely malaza ve izy tany tsy raha izay de zao tsy zeviny ny fahafatesan'i Kristy to amin'ny hazo fijaliana foana ny fahasoavana fa izao mazava tsara ny ray mpianakaviana na ny ray aman-dreny na iza de tompona andraikitra amin'ny asany am'izay nataony taona tren'Andriamanitra samy tsaraina amin'ny asan'ny olona azay mahatonga ny manamarina ny faminaniany Ezekela mpaminany sy Jeremia raha miresaka ny vanim-potoana mesanika izy zany hoe vanim-potoana amin'ny fotoana hatongavan'ny Kristy manao hoe tsia manomboka zao de zao tsy ho fiteny tsony hoe ny ray mena voaloboka marikivy ka ny zananao dilynify fa izao ny eloko ny ray tsy eloko ny zanaka rehefa malala zava-dehibe zany toe-panahy zany io azo fijalian'i Jesoa io zany de mampitodika atsika amin'ny ho avy ary mahatonga atsika ho eo ampelatanantsika sy ny finoatsika sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny fiainatsika tsy nataon'ny ray aman-drenitsika tany aloha no hanalahtsika ny tsy fahombiazantsika na ny tsy mety ataotsika hoe tsy mahomby satria ny ray aman-dreniko tsy nety nataony tany alohany tany tsy mahomby satria zareo nanompo sampy tsy mahomby satria zao tonga mpangalatra satria mpangalatra ny ray aman-dreniko tsy azo anamarinina zany mihitsy hoy Calvin amin'ny maha-protestant atsika de tena manamafy mihitsy Calvin na Martin Luther koa mazava ho azy manamafy an'izany ko manao hoe tsia tompona andraikitra raha ohatra ka vofahotan'ny ray aman-dreninao ny olovanao de tsy diso angenao zany inona moa no mahadiso raha ohatra ka hoe nanota tsy fidiny ianao na tsy nahomby tsy fidiny fa tsy mahomby ianao na diso ianao nohony ny safidinao fa tsy nohony ny safidiny ray aman-dreninao na inona zany de tsy misy mihitsy hanamarinana ny tsy fetezan'ny fiainantsika afa-tsy ny isika ihany ny tompona andraikitra zany tsy afaka mitenitsika za manao hoe zay tsy mahomby Andriamanitra satria ray aman-dreninay nge nanompo sampy tsy mahomby satria nge ry andrenam-polomerina zao no nataony zay tsy afaka manao an'izany mihitsy isika izy tsarain'Andriamanitra amin'ny asany fenao tsarain'Andriamanitra amin'ny asanao raha tsy mahomby ianao tsy nohony tantaranao fa nohony ny andraikitra raisinao azany toe-tsaina protestanta mihitsy hoe enao dia manana zo ho sambatra ny vanim-potoana ankehitriny enao de manana zo ahomby ankehitriny enao de manana zo ho tafita ankehitriny satria eo akaikinao Andriamanitra satria nomena Andriamanitra anao ny fahazavan-tsaina rehetra nomena Andriamanitra anao ny fanahy ohatsika manao hoe ny tapany voalohany am'ty andininy ity de mamazay olana ara-poto mpampianarana izay ho Jesosy manao tamin'ny tsy ho lehilahy io mihitsy ny nanota tsy ndray aman-dreniko ny nanota zany hoe misy lafin-javatra zany eo amin'ny fiainantsika faharoany zany tsy miankina mihitsy amin'ny ota ny ray aman-dreny fa misy zavatra mitranga eo amintsika faharoa zany misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika de tonga araky ny fandehan-javatra maro samihafa eo anivon'ny natiora teraka jamba tsy hoe zay mitranga eo amin'ny fiainantsika de vokatry ny fahotana daholo hoe tonga ny asa ny tafiotra de miteny nanota ve zany ny firenena takizao eny tokoa misy ny vokatry ny fahotana mazava zany tsy dikevitra efa ny baiboly manontolo de milaza an'izany hoe vokatry ny fahotana reo de simba ny tontolo iaina tonga ny valala tonga ny haitana mety misy zany ao amin'ny baiboly fa izao ny filazana fa zay rehetra fahavoazana mitranga eo anivony andavanandrotsika de vokatry ny fahotantsika na vokatry ny fahotan'ny teoloantsika tsy marina ho itsona fa tena misy lafin-javatra avelan'Andriamanitra hitranga na tsy hoe raha tsy fanan'Andriamanitra ka avelany ho jamba lay olona fa tena mitranga noho ny toe-javatra andavanandro fotsiny misy an'izany betsaka ao mivaga ohatra hoe tonga ny tafio-drivotra fatatsika dre maka tonga ny tafio-drivotra Jesosy matory eo anaty sambo tonga ny tafio-drivotra tsy ny devolana tonga ny tafio-drivotra tsy hoe nanota ny apôstôly ka tonga ny tafio-drivotra tsy hoe Jesosy koa ny teny hoe misy tafio-drivotra fa tonga fotsiny tafio-drivotra de misy lafin-javatra tahaka izany eo anatin'ny lalàna ny zava-boary
hoe mety ho noho ny antony maro samihafa fa tsy voatery fahotana no mahatonga an'ilay zavatra fa noho ny antony zay tsy takatry n'izay tsika de mety mitranga izy fa na inona kosa nefa anton'ilay zavatra de zao Jesoa afaka miasa, Andriamanitra afaka mamany olana na inona antony de afaka mama olana Andriamanitra. Eto ary dia ho fanehoana ny asan'Andriamanitra ary be de be ry avako malala ny zavatra tsy haitsika hazavaina eo amin'ny fiainantsika misy fa ny antony de zao mba hanehoana ny asan'Andriamanitra. Be de be ny hitatsika olona indraindray manana clé mara-batana, manana clé ara-tsaina mihitsy ko ara fa nefa mahagaga de zao hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny reny olona ireny. Be de be ny olona manana olana, be de be ny misy zavatra misy firenena koa aza amin'ny andavanandro, misy zavatra indray zay mitranga eo amin'ny fiainantsika hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Ohatry manao hoe tsy ilay zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika zany ny tompony teny farany fa ny fiasan'Andriamanitra. Andriamanitra miasa. Zay mahatonga an' Jesosy miteny manao hoe raha mbola atoandro ny asa, raha mbola atoandro ny andro de manao ny asan'izay naneraka ahy. Zany hoe ny zava-dehibe de zao tsy ilay zavatsarotra, tsy ilay antony fa Andriamanitra miasa. Faharoa afaka malala zay ataontsika hoe olana vahany ity zao nataoko fahasivy ity zay miantoka atsika moa zany jaonina eto fa Andriamanitra eo akaikitsika, Andriamanitra tia atsika ka tsy ilazantsika hoe ny fahavoazana amin'ny fiainantsika na ny zavatra sarotra lalovantsika de avy amin'ny fahotana daholo fa hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ary izy ireny ary tsy miankina tamintsika mihitsy ny fahasitrana fa niankina tamin'i Jesoa rery ihany. Zay mahafahasoavana azy. Lay lehilahy raha tsy nangataka tamin'i Jesoa akory hoe sitrano aho fa niankina tamin'i Jesoa fotsiny sao zay le hoe hanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra. De misy olona tazantsika eny ananon'eny ny fiainantsika andavanandro misy zavatra tsy nangatahantsika hatramin'Andriamanitra akory fa nomen'Andriamanitra antsika hanehoana ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika. Fa ny faharoa de rehefa nanasitrany Jesoa dia andiny fahaenina de nandrora tamin'ny tany de nanao feta de nahoso ny masony le jamba de izy manao hoe tara amizay ianao misasa any Siloamy. Raha jerena amin'ny mahazatra Jaona no notanisany io. Raha jerena amin'ny mahazatra de hoe ahoana zany nataon'i Jesoa zany. Any Marka 7 dia misy andiny mitovitovy amin'ny andiny fa 7:30 de nandrora amin'ny tany de nanao feta. Fa ahoana inona ny tiany Jaona tenenina fa nahoana no nitantarainy Jaona manokana zany zavatra izany hoe de nandrora tamin'ny tany Jesoa de nisy feta teo de nalainy nindrora tamin'iny feta iny de nahoso ny mason'ilay jamba fa angatsy ampy Jesoa ny teny hoe sitrana ianao fa mandehana fa nahoana Jesoa nanao an'izany fihetsika zay ataontsika hoe fihetsika-na mpanasitrana tamin'ny andron'ny vanim-potoana ny antikité, fihetsika-na guérisseur tamin'ny andron'ny vanim-potoana ny antikité fa inan'inony Jesoa no nampiasa an'izany fomba zany. Valiny anakiroa. Voalohany de zao zava-dehibe raha jerena zay mahatonga antsika miteny hoe lafin'ny pratika zava-dehibe ny fanafody. Lay fotaka, lay rora, lay feta rehetra teo zany de zao karazan-drazana fanafody fampiasa tamin'ny vanim-potoana ny antikité. Zany hoe afaka andini-tsotra masina manazava amitsika lay fampiasana ny fanafody io hoe Andriamanitra rehefa manasitrana de zao mampiasa fanafody koa izy, nampiasa tany, nampiasa feta Jesoa toy tsika mampiasa paracetamol na mampiasa eferalgan na mampiasa dafalgan de tahak'izay zany ny dikany hoe tena araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fampiasana ny fanafody. Ndradray mantsy misy ny olona mieritreritra manao hoe inona moa zany ny lana fanafody tsy ilaina ny fanafody fa manasitrana am'izao Andriamanitra eny tokoa ao amin'ny baiboly de misy fotoany Jesoa ny teny fotsiny hoe mandehana mididy mizana fa sitranareo fa misy fotoany Jesoa manao feta tahaka zao mampiasa zany mampiasa zavatra hita maso de tahak'izay ko tsika rehefa ko malala noho zany tsy tokony hisalasala mihitsy ny mpino hieritreritra fa hifanafody io de avy amin'Andriamanitra tena avy amin'Andriamanitra ny fanafody.
N'Andriamanitra misy ny olona ny mieritreritry ka atao inona moa fanafody de Jesoa anke eny mety manana zany finoana zany ianao tsy maninona zany. Misy olona manam-pinoana hoe za tsinona fanafody fa za mino de sitrana fa finoanao manokana zany fa zany tsy azo atao tsy azo amoahana lalàna sy fomba fiainana na hoe za tsy ninana fanafody tension mihitsy mandrapahafatiko noho zany de zao aza mba mihinana koa ianao marina taminao zany satria zay ny finoanao fa tsy voatery ho marina amin'ny olo-kafa manjary manimba azy ianao raha ohatra ka ny finoanao ka nahatokanao tsy ninana fanafody no hanerenao azy manao hoe nety taminao fa tsy nety taminy satria mety kely finoana izy na ny fomba fiasan'Andriamanitra hafa mihitsy noho zany de tsy azo anaovana règle 2-3 hoe satria ny tamiko tsy ninam-panafody noho zany de zao aza mihinam-panafody koa ianao fa resaka fifandraisana amin'Andriamanitra tsiny zany ny fihinanana ny tsy fihinanana fanafody dia resaka fifandraisana manokana amin'Andriamanitra enao sy Jesoa zany manao ianao afaka miresaka an' Jesoa arak'izay mety hoeritreretinao hoe za tsy hinana fanafody fa resy-andahatra ao manokana zany fa tsy azo atao marina amin'ny olona rehetra zany fa eto de asehon'i Jesoa fa asehon'i Jesoa amin'ny fitantarany Jaona fa izao tena azo atao ary tokony atao mihitsy fampiasa an'Andriamanitra ny fanafody fitaovana omen'Andriamanitra ny fanafody tsy hoe avy amin'ny devoly akory ny siansa sanatry ny vava tsy ny devoly tsy manam-pahalalana mety manatsaina izy sy ny tahaka zany fa izao ny siansa na ny fahazavan-tsaina de avy amin'Andriamanitra fantatsika rehetra zany fa ny faharoa de zao lay hevitry le teny hoe feta tany rano de milaza fa ny zavatra ny tany de milaza zany fanafody io zany de milaza avy eo am'ty tany ty any ny rano avy eto am'ty tany ty any zany hoe ny fitsaboanatsika ny fanasitranana atsika de zao mifamatotra amin'ity tany onenatsika ity zany hoe izay zava-dehibe zany ny anajantsika ny tontolo iainana dray ny azo ilazana azy satria eo amin'io tany io eo no misy ny fanafodytsika ny rano fanafodytsika ny rano zany de tokony ho ajaitsika manasitrana atsika izy zany tokony ho ajaitsika zany mitaona atsika hanaja ny tany sy ny rano sy ny zava-boary zany Jesoa eto am'ty andininy ity afaka malala engane am'izao andro vitsivitsy efa ny ainana atao anatin'ny 4 zao de atokony fitiavan'ny tompo ianao atokony fitiavan'ny tompo fa ny vanim-potoananao avy dia miaraka am' Jesoa tsy ny lasanao akory no mamaritra ny ankehitrininao sy no avinao fa ny finoanao ankehitriny no amaritra no avinao tsy ny lasa ny ainany ray aman-dreninao tsy ny lasa ny ainanao tany aloha no amaritra no avinao fa ny ankehitrininao fiaonanao am' Jesoa sy ny finoanao ankehitriny no amaritra ny ankehitrininao sy no avinao ary aoka ianao ho isan'izay olona mitandrina ny asan'Andriamanitra mitandrina ny tany sy ny zava-boary zay nomen'Andriamanitra mivavaksika tomba sorona zay ny amin'ity soatra masina zay nomenao anay ho fahazava-tsaina ho anay anehoanao fa sarobidy ao anatrehanao zahay ary ny ankehitrinay dia fanapahan-kevitray ny ahatsara azy satria mihoana aminao zahay ny hoavinay de faritany ankehitrinay ny fanekenay anao tombo sy mpamonjy tam'izay tsy nety nataonay tany amy lasa ka efa mibebahanay de manjary fiainam-baovao kosa no dirak'izany ataonao miara-miasa ny zavatra rehetra azoanay de meo anay ny fahasalamana tompo meo anay ny heri-tanjaka ary dia sitrano amy tsy fahasalamana zay mety ho mahazo anay zahay sitrano ndrofina retina rehetra fa tsisy zava-mahagaga tsy hainao tay tompo anisan'andronay tay io ny asanay mamakivaky ity tontolo andro ity tontolo andro ahitanay fifaliana sy fiadanam-po aza mahafoina mahasaraka anay anao fa tehirizo amin'ny fanaterana hatran'izay omino sy mahatoky fa manan'Andriamanitra mahay zava-mahagaga mitantana sy mitarika anay saotra Jesoa amen